Coucou, ave nareo raikitra indray ny tatasikatsika menaka avy ô. Adalo hoe zanagaska rehetrarehetra ato indray koa zaka. Tonga soa ato amin'ny live indray tsika menaka avy dia amaly le fanontanianareo any satria betsaka lesony liany alohaloha any dia tonga dia vavantsika menaka avy zao dia zao. Atahorana ho bevoka ve? Raha efa janakely iray andro ny fotoana dia nandeha kely ny lely indray dia mba anontany hoe mety manao ahoana ny toe-batana, mety hipetraka ve ny zaza. Amin'ny ankapobeny zareo rehefa avy tonga fotoana vehivavy dia mila mba mitsahatra kely aloha indrindra mba ny 2 andro alohan'izay zany indrindra zay afaka milely. Raha ohatra indrika hoe te hilely dia mampiasa kapoty dia amizay mba tsy atahorana satria raha matanjaka izao ny tsirinaina ny lehilahy dia mety ho tafiditra anaty tranon-daza ilay satria ny lavaporon-drifo vao nisokatra ilay izy dia mety ho bevoka. Misy anefa ny vehivavy sasany tsy bevoka izy raha ohatra ka hoe vao tapitra ny fotoana dia avy eo indray lasa indray tonga dia milely dia samy manao toe-bata ny vehivavy rehetrarehetra fa tsara foana indrindra mila mikajy ny toe-bata indrindra aloha mba hoe indroa andro ao aorianan'izay, indroa andro mialohan'ny fotoana na indroa andro ao aorianan'izay, izay no atonony. Coucou, est-il possible de discuter avec vous? Yenio. Fanontaniana manaraka inona kay manabe filahina? Efa nanao an'ity vidéo ity zaho koa fa ho averiko ihany ny valiny dia hoe raha ohatra lisany ka te ho be lataka dia voalohany manantona manao plastic surgery. Izay ihany fanafody. Efa misy fanafody aloha efa misy le crème hoe hososorina dia lasa mialava fa tsy possible mihitsy izany ity ilay bibitila dia avy eo indray atao lava be ohatra hoe 5 cm ny avana izy dia fomba ahoana moa aiza ny hitady an'iny tohiny tsy maintsy lisany manao plastic surgery dia manomana vola dia soloina isaky ny 5 taona ilay izy betsaka ny dokotera efa manao dia afaka manao an'izay lisany. On savoir plus avec vous? Eny raha ohatra ho anareo ka hoe manana fanontaniana dia tonga dia ataovy lava ilay izy mipetraka eo dia mba tsy maninona dia mba afaka tonga dia hoe valiko ilay fanontanianareo. Ilay izy mantsy efa somary betsabetsaka dia manjary tsy araka intsony ilay izy. Salut, coucou. Eny salut daholo na rehetrarehetra dia coucou daholo ianareo rehetrarehetra. Azafady raha tena hoe 14 jour ve no miray dia bevoka dia eny ho an'ny rehetra raha ohatra ka hoe mba te hiteraka izany ianareo roa dia tsara ilay eo amin'ny 14 jour satria ao no miforona ilay atodin'ny vehivavy dia jereo tsara fa isa 14 jour piso dia tsy hitany lasa misy tapotsina atody be dia be hoe voaka any aforon-dry dia iny ilay lasa zazakely. Dia raha ohatra indray izao ka milely amin'izay fotoana izay dia tsy mivoaka intsony ilay izy fa lasa mivadika atody. Dia tsara ilay izy raha hoe amin'izay. Azafady mba afaka hazavainao kely. Mba afaka hazavainao kely ve ny fahamaran'ito hoe ny olona teraka tamin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 7 ora alina hono dia kely aina. Inona no mety mahatonga an'izay? Kely aina ahoana moa? Izay indray aloha no hoe tsy possible hoe kely aina izany fa hitanareo ny ray aman-dreny mbola averiko ihany zareo fa indrindra fa ho an'ny raim-pianakaviana Elisa ilay misotrosotro toaka io iny ranareo iny ange mipetraka ao amin'ilay zazakely ka elahy raha mpisotro toaka be elahy dia miditra any anatin'ilay zazakely izy dia lasa efa misotro toaka ange ilay zazakely ambon'izay koa neny ohatra efa bevoka elahy koa nefa mbola hilely dia tsy maintsy misy singa nataoka tafiditra amin'ilay zazakely dia lasa mihena ange ny tany hery betsaka ao amin'ilay zaza mba tokony hatanjaka izy nefa miampy an'ilay zavatra ataony elahy dia lasa manimba ilay zazakely. Eo an'ny lisany izany mba mila ferana ihany ilay satria amin'ny maha zazakely nge hainy io madama koa mba hoe mila mba hoe mijery vata madama elahy satria 6 volana mitondra voako izany nge tsy mora ry zareo misaotra amin'ny torohevitra rehefa
Tsisy feony andefasa le vidéo sasany. Zany ve? Akaloha reglena zany ny vidéo sasany le hoe tsisy feo fa tsy maninona zany fa afaka averina indray le izy, de raha ohatra ka hoe misy an'le titre le izy ohatra de afaka omenareo aty le izy de mba afaka ho averina indray fa tsisy olana. Coucou, tsy ampy lely za. Zany ve? Tsy ampy lely elahy. De raha ohatra zany elahy ka tsy ampy lely de efa olona voalohany de maka vady de milely isan'andro de vonona foana madama fa tsisy maharatsy an'izany. Izay fanafody voalohany. Antony mampatonga ny ranon'aina tonga loha loatra de iny moa zany efa lasa le vidéo fa tsy maintsy averiko ihany. Mampatonga le ranon'aina lisa tonga loha loatra de lisany hoa reraka. Miady-saina ambon'izay simba vata-lisany. Karaha tiany lisany mba hoe ho elaela kokoa le izy, mba mankafy elahy sy madama aloha voalohany indrindra satria madama koa ange matoa miaraka amin'lahy de mba te hakatsiro ny akafafy, mba te hanalahy fa tsy elahy irery akory. De amin'izay fotoana izay miala toaka elahy, afaka misotro toaka ihany elahy fa tsy atao be dia be. Ny antsika malagasy vao misotro toaka isan'andro lahatra iny an-dalana iny dia misy mamy lava sy mamy toaka eraky ny lalana. Fa tsy mba hoe raha mba hoe isaky ny weekend dia mba misotrosotro kely, iray vera kely fotsiny dia izay. Fa ny antsika vao mandray karama tonga dia boboka be, simba ange ilay vatany lisany. Fa izay afaka misotro lisany hafa mba atao kelikely fotsiny dia tsisy maharatsy azy izany. Dia mba hoe mba matanjaka ihany koa ange vatany dia aleo aloha fa averiko indray izany, atao ahoana ny miazona le ranon'aina raha ohatra ka le izy ka hoe ho lasa zany. Afaka hoe esorina elahy ilay fory dia tia izany ilay bibity ohatra dia somary aolana kely ohatran'izao ilay izy dia tohana anontany elahy avy eto ambony le lohan'ilay lataka dia somary miandry elaela kely eo elahy dia aorianan'izay ilay izy somary miemotra indray ilay izy fa tsy lasa mivoaka avy eo. Est-il possible de discuter avec vous? Eny ho anareo eo izay te hametraka discussion tsisy olana mihitsy izany fa tonga dia apetrao le izy. Bonjour, za mba saika hangataka astuce fomba fanangezana bibity fa neny vadiko kely dia tsy afa-po mihitsy za rehefa manao izay s'il te plaît ake. Dia io amin'ny ankapobeny tsy ilay hoe ngeza loatra na kely loatra na fohy loatra na malalaka loatra, tsy izay akory no tena zava-dehibe fa ny fahaizana mankafy. Ohatran'ny ahoana ilay mankafy? Mialohan'ny lely aloha dia mila mikotrana ny anareo roa, tsy mikotrana be tonga dia reraka be tsemboka eo akory fa mila aholakolana tsara ny vatana, aholakolana tsara ny sandry, aholakolaka tsara ny ranjo, ny fe, ny tongotra, izay ilay kotrana kely izay. Dia mila mankafy hoa ianareo roa, mila mankafy mifanoroka, mila mankafy mifanafosafo, mila mankafy mba hoe mifampiraikitra tsara zany hoe mifanakaiky eo ianareo zany dia mila mihetsiketsika tsara ny vatana hoe amin'ny maha hoe mbola anaty fahatanjahana dia eo ilay izy aloha dia mba mifampitakisina eo dia mifampikaoty kely dia mialaala kely dia mifanaikitra kely dia mifanenjika kely dia mifindrafindra kely, ohatr'izay ilay atao. Fa tsy hoe ao anaty lamba hoe ndao zany ilay izy mpion-jiro dia ao anaty lamba iray roa telo izay. Inona koa no dika izany? Rehefa manao zavatra dia mba mila ampiana teknika kely ilay izy dia mba mahafinaritra ange izay e. Inona ny titran'ilay hira vadiko? Ay. Ary za mah ohatry ny hirahira zany za dia tadidinareo ilay hirako sa hoe za fotsiny mihirahira fahatany, impiry izay aloha mipetraka foana ilay fanontaniana. Ohatrareo ho anareo zany mametraka ilay fanontaniana hoe inona ny titran'ilay hira? Mety hoe Bruno Mars ve? Ohatran'ny efa nihirahira kely an'izay zahako talohaloha teo. Hiran'i Bruno Mars angamba no tianareo ho fantatra tamin'iny fa hiran'i Bruno Mars ilay ohatran'ny nihirahiraiko taloha teo dia Grenade ny anaran'ny titran'ilay izy.
Mba saika anontany aho hoe mety ho fantatra amin'ny endrika ivelany ve ny mahaviry? Ho fantatra amin'ny endrika ivelany ve izy? Amin'ny ankapobeny izao aloha afaka fantarina kely ihany fa tsy afaka fantarina be. Raha ohatra ilay izy izany ka te hahalala ny vehivavy virjiny hoe ohatran'ny ahoana ny lalàna anazy dia ny nono izany. Ny nono raha ohatra ka hoe mitsapan'ombehivavy lisany dia ny nonon'ny vehivavy virjiny raha tsapaina dia mafy. Ohatran'ny hoe misy atody ao na ohatran'ny hoe misy vato ao. Fa raha ohatra ka hoe vehivavy efa nilely dia raha mitsapa ohatran'ny lisany dia malemilemy. Izany akory tsy midika hoe andeha hitsapatsapa-nono eraky ny tapitany teo lisany fa mahazo felaka iny. Fa izay ilay tolohevitra izay anjaran'ny lisany no mandinika anazy. Eto amin'ny tapikandriny eto indray, raha ohatra lisany ka hoe te hahalala ohatra ny ahoana ny vehivavy raha mbola virjiny dia ny tapikandrina somary ohatran'ny hoe tanora somary malefadefaka kokoa izany. Fantatra lisany eny hoe somary malefadefaka ilay izy. Dia ny sofina eto ihany koa raha ohatra ka mbola virjiny vehivavy anankiray somary malefadefaka ohatran'ny sofiny zazakely ny sofiny vehivavy anankiray. Dia izay. Raha ohatra indray koa ny lisany raha ohatra hoe milehilahy miaraka amin'ilay vehivavy dia tsy maintsy misy ilay karazana hoe hymen ao anaty lavakory ao somary ilay hoditra manifinify iny. Dia iny no rehefa vaky iny dia izay no atao hoe tsy virjiny intsony vehivavy. Izany hoe raha amin'ny endrika ivelany izany dia izay no afaka hahalalana vehivavy hoe aty amin'ny hoe raha tiana ho fantatra amin'ny endrika ivelany. Dia bonjour ankizy, tsy mampaninona ve ilay misasa amin'ny rano? Sasa amin'ny rano ampiana karbônetra. Or zareo aleo misasasasa. Sao dia voan'ny hankatra aloha ndry. Iny aloha efa hitako tany alohaloha tany hoe matetika rehefa voan'ny hankatra dia ampiana karbônetra. Fa izaho aloha tsy manoro an'izany aza atao izay. Raha toa ka hoe voan'ny hankatra indrindra piso dia tsara indray manantona dokotera. Fa indrindra ilay manosotra ilay sasasasana amin'ny karbônetra ito dia sarobidy sy saropady ilay fory sy ilay lavapory. Raha ohatra indray ka mety mbola hiteraka tsy maintsy misy singa ho tafiditra dia hanimba ilay lalan-jaza sy ny tranon-jaza dia hanimba ny atody ao anatin'ireo ihany koa. Fa raha ohatra ka hoe sendra hoe voan'ny hankatra indray dia mila makany amin'ny dokotera. Sitrany fanafody ny hankatra fa tsy hoe tsy sitrana akory dia mba mila hoe sasa izany mandeha makany amin'ny dokotera hoe izao ny zavatra mahazo anahy dia mba tenenina azy mivantana hoe izao ny zavatra misy dia izao avy ilay izy dia mba mora kokoa ampitsabo ny mitsabo anareo. Fa aza dia atao loatra ilay misasasasa amin'ny karazan-javatra tsy fantatra io fa mety ho simba ao ny vatandry. Bonjour madame composé dia bonjour daholo ianareo rehetrarehetra. Dia misy sary indray eto nalefanina matsika inona ary ilay fanontaniana atao ahoana ny mimasina. Salamaky. Salamo tia ny vidéo jereko dia nisy feony aloha avy eo dia tsisy feo intsony fa izaho mba liana. Ay ve ho averina indray izany ilay vidéo mimasta dia amin'izay mba ho fantatry ny rehetrarehetra mba ho hitanareo ilay izy fa tsy maninona izany dia aleo fa averina ilay izy dia amin'izay izany mba mahita ny rehetra. Sa ahoana hozy nareo dia amin'izay mba mahita daholo ny rehetrarehetra. Coucou, miarahaba daholo eny dia miarahaba nareo rehetrarehetra reo. Est-il possible discuter avec vous anareo ohatra ka hoe manana fanontaniana dia tonga dia fapetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy. Afaka mamantatra misimisy kokoa momba ny fototra ny andohanareo ve ao? Izany hoe momba na ve izany ny fanontaniana mipetraka eto? Afaka mamantatra misimisy kokoa ny fototra ny andohanareo ve ao? Raha ohatra izany ka hoe ny andohan'ny pejy no tian'ny mpanoratra eto dia mitovy ny olona manokatra pejy sy manao zavatra rehetra ihany ilay izy. Fa raha ohatra hoe ny momba anahako izany dia raha ohatra ka tianareo antsoina hoe Tina dia Tina ny anarako.
afaka atsoinareo an'izay zaho tsy voatery hoe atsoina olona hafa akory dia tsy maninona mihitsy. Bonjour mankasitraka fa mahafinaritra maman fa za mba anontany moa manokana inona no atao mba ahatongatonga fory fa ny ainahy tena tsapako fisaka loatra dia mba tiako hividiana. Atao ahoana izany ilay mahabe vory? Io aloha zareo efa naveriko ilay tany aloha any fa raha ohatra hoe nareo ka hoe te hanalehibe vatana sy rehetrarehetra tsy maintsy plastique surgery no atao. Indrihany anie kiry-piso raha ohatra izany ndrika mbola tsy manambady eto ny hoe te ho be fory dia rehefa manambady avy eo io ndria dia lasa ngeza ilay izy, fa tsara kokoa aleo mijanona eo ihany. Tsy midika akory hoe raha vao ngeza loatra ilay izy dia tian'ilay ery na hoe kely loatra ilay izy dia tian'ilay ery, tsy izay fa ny fahaizana mankafy lely izay ny zava-dehibe amin'ilay izy fa tsy ny alehibe ilay izy na kely ilay izy na hoe fisaka loatra na lalina loatra ilay izy dia izay no ataon-drio. Aleo fampiana vidéo mahakasika an'izay indray manaraka dia mba samy mahita daholo ny rehetrarehetra fa ny hatreto aloha izany iny no tsombotsombony kely. Bonjour efa hitako ilay vidéo mahabe mony iny ka mba mangataka ny fanalana mony za, merci. Hitanareo mony dia efa natoraly io, ny sakafo be menaka ny mampatonga ny mony. Raha ohatra ndrika tin-dakanina be sy be menaka tady tsara koa fa raha vao miara-mihina menaka loatra ange dia ity lohalika ity marary lasa tsy afaka mipelipelika ohatra hoe miakatra amin'ny tohatra ianao izao dia lasa miraikitra ilay ao anatin'ny lohalika ao, lasa marary lava. Raha ohatra hipetraka ianao izao andohalika dia lasa marary ilay izy, ka tsara kokoa raha ohatra ka hoe ho anareo izany, tsy hoe ho anareo izany fa ho an'ny rehetra raha ohatra ka hoe misakafo dia tsy atao be loatra ilay menaka, mankarary koa nge menaka zareo manimba ny vatana rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra fa be loatra dia mankarary, ka tsara kokoa izany hoe mba zavatra amin'ny antonony no hohanina dia fantatra tsara ilay fa tsy atao be dia be. Ny mony dia efa natoraly mipetraka amin'ny vatana io. Hitanareo rehefa sendra ilay mafana be iny sy misy ilay vovoka iny dia raha ohatra nareo sendrasendra eny an-dalana dia mba sasana kely, ohatra hoe misy rano dia sasana kely kobakobanina ny tarehin-dry hiala ilay hasembohana sy ilay vovoka iny dia mba ohatran'ny hoe somary mandimandina izany tarehin-dry amin'izay satria iny koa manimba ilay tarehy iny, fa na izany na tsy izany dia ilay mony efa natoraly amin'ny vatan'olombelona koa iny. Tsara ihany koa hitanareo ilay rehefa hoe manasa tarehy na hoe manao make-up na hoe manao rehefa makany amin'ny estetika izao ianareo dia ilay kapokapohany any amin'ny salon ny tarehy satria papapapapa iny akory tsy hoe te-hizesitra izy fa karazana masazy amin'ny tarehintsika ilay kapokapohana ohatran'izao. Noho izany izany rehefa hoe amin'ny maraina isika hivoaka ilay avy manasa tarehy na amin'ny hariva ilay amin'ny alalohany atory dia tsara mba atao masazy ohatran'izay ilay tarehintsika dia amin'izay mba lasa somary mandimandina sy tanoranora kely kokoa na malefadefaka ilay tarehy dia mba tsara jerena dia mety daholo na hoe any lehilahy na vehivavy afaka manao an'izay daholo. Ny ainahy elaela voavola dia ahoana? Elaela voavola dia ahoana? Inona izany? Elaela voavola dia ahoana? Elaela vao tonga ve sa hoe inona ilay izy? Somary ataovy lavalava kely ilay resakareo dia mba fantatra mazava ilay izy dia mba moramora kokoa mamaly an'ilay izy. Ilay sipako malanga be mampilafy-tsilaitra. Ry zareo raha ohatra moa ka hoe efa fantatry-ndry izany mampirafy ilay olona miaraka amindry dia raha ohatra ka mbola mpisipika, raha azo atao dia aleo miala. Ny tanana zatra mitsotra dia sarotra ny hivokonany, ka raha ohatra izy ka mbola mpisipika izao ny ataony maika fa rehefa mpivady eo indrindra ange rehefa hitondra vohoka ilay zazakely iny dia kivy be ilay ery tsy ilay hoe zazakely maharatsy anazy fa ilay hoe ilay tena
lelontsony alaza mety asivolana fomba ahoana indray koa moa zany le zazakely ibahana be eo dia fomba ahoana nareo no ilely eo ilaina aloha hoe misokatra ny lalan-jaza rehefa hoe milely afana izany na zany a somary malainy le ry andeha anatona sy kitika indray amin'izay fotoan'izay satria matahotra ihany koa sao dia hanimba indry ilay izy fa raha ohatra ka fantatry indry izy hoe maditra ohatr'izay dia mba tsaratsara kokoa zany raha zakandry moa ilay izy zany dia afaka zakandry fa tsy manino fa raha ohatra ka hoe sarotra amindry ny ino alesy hoe mafy amindry dia afaka miala indray satria nareo anie mbola vao mpisipy tsy dia hoe misy zavatra mampiraikitra anareo akory fa maninona no manao firaisina dia angaronina tanana ny favivaviana azafady amin'ny ankapobeny ilay izy kilalaom-pitiavana vehivavy eto ny manontany dia nidika izany ry mademoiselle mbola tsy mahay izany ry amin'ny ankapobeny koa indry mbola tsy vonona ihany koa ka noho izany raha mbola tsy ao loatra ilay fahavonona dia aza manaiky ho adalain-dehilahy satria lehilahy izao mampijaly indry eto indry izany izao eto manaiky tsy sazoka fotsiny indry dia ilay lehilahy mamiravira indry ka noho izany ry tovovavy malagasy mbola miteny anareo ihany izaho ry tovovavy indry raha ohatra ka miaraka amin'ny lehilahy 5 amby 20 taona lasaky ny 5 amby 20 taona tsy lehilahy voninahakavady ireny lehilahy ireny asa range tsy ananany dia velomina amin'iny ity zanakareo ny goûté omena indriny dia vola angalarina avy any amin'ny dada sy ny vola vidiana charbon iny no angalarina tsy indraindray kely eo ka ity izao indry izao ry tovovavy kely mbola tsy ao anatin'ilay fahalalana amin'ilay izy dia ilay lehilahy no manadala indray amin'ilay izy dia rehefa avy eo ange rehefa afa-po izy amin'izay ilainy dia lasa indray izy mandeha manidina mitady vehivavy hafa dia indry mampalahelo satria tsy inona efa nampijaliana ka ho an'ny tovovavy vao misomotra ilay miala sakana tsy reraka foana ako no miteny hoe aleo rehefa lehibebe kokoa indria izay vao manokatra fe hisorohana mety sao dia ho be voka tampoka ihany koa izany ange mety loza raha ohatra indray ka be voka eo ka io lehilahy mpiara-mianatra amin'ireo lasa vaty indray dia hijaly nge indry rehefa lehibe kokoa indray izay vao milely dia mahalala zavatra be dia be hoe izao ny voka-tsoa izao ny voka-dratsy izao ny zavatra tokony atao fa raha mbola zaza indray dia sarotsarotra kokoa avy eo mba asio vidéo kely hoe rehefa milely dia miara-tonga io miankina aminareo ihany mba tonga lezy hoe miaraka tonga na tsy dia izay vidéo izay aloha tsy hitako indray ho atao ahoana manao alezy fa mampatonga lezy hoe miaraka tonga dia la ianareo roa atao ahoana ny atao mba hoe hiaraka tsara izany ianareo roa hoe mba miaraka tsara mankafy dia ahoana ilay izy miaraka mifanoroka dia somary mifanambitamby kely dia somary miroso kely mifanoroka dia somary mihemitra kely mba mamitapitaka izany dia mifindrafindra toerana ihany koa fa tsy hoe ao ambofandreo anaty fotsy ao dia miaraka manalazy tsara izay ilay izy dia possible miaraka tonga ny anareo roa ny vehivavy raha hibetsaka raha ny tonga hoe tsy misy olana mihitsy fa ho an'ny lehilahy ilay hoe ray ihany ilay izy dia mba ho an'ny lisany izany ianareo roa moa izany raha hoe tianareo anankiroa miaraka tonga lesy dia ianareo roa no miaraka mankafy atao miadana tsara dia tsy maimaika tsara dia hohanina daholo ny ambony sy ny ambany rehetrarehetra fa izao fadio ilay mampirafy raha vao mampirafy eo ny ray aminareo roa dia lasa kamo ilay ilany raha ilahy izao mampirafy dia lasa kamo madama raha vao mampirafy madama dia kamo ramose noho izany nareo koa raha ohatra ka fifampitaingitaingina sy fifampitsetsetra eo dia lasa hiteraka aretina ho anareo roa izay zavatra izay ka mba tsara hoe ianareo roa ihany no manalazy sy mankafy dia mila madio tsara dia mahafinaritra ilay izy avy eo saika mba hanontany zavatra azafady
raha mety. Dia ho anareo izay hoe manana fanontaniana dia tonga dia efa tohizo foana ilay izy fa tsy misy olana mihitsy hoe izao ilay izy fa mba tonga dia efa mba tohizinareo lavalava izany dia efa mazava ilay zavatra tokony tianareo apetraka e. Bonjour tompo, masaika anontany zavatra anao zaza fa maninona kay ny fivaviako no mangidy rehefa avy biby nefa izao tsy miaraka amin'olona efa ho roa volana izay. Azafady hoe roa volana izany ry tsy niaraka tamin'olona fa tao alohan'izay ve izany ry niaraka tamin'olona. Raha ho an'ny vehivavy ohatra mbola tsy nilely, raha hoe mbola virgin ry dia raha matoa izay mangididy ilay fory dia maloto izany. Ny vehivavy ao anatin'ny indray andro farafaratsiny misolo silipo dia misasa madio tsara amin'ny maraina sy amin'ny hariva. Izay raha ny tokony ho izy. Dia mila sasana tsara ilay izy, tsy hoe akarona be any anaty, tsy atao any anatiny fa any anatiny efa misy fitaovana manadio ny ao anatin'ny lalan-jaza fa ilay eto ivelany tiako lazaina eto. Dia amin'ny hariva ihany koa ndry amin'ny alina mila misasa tsara. Dia silipo tsy maintsy soloina. Fa raha ohatra ka hoe ny fanontanian'i madama eto izao hoe roa volana izay tsy miaraka amin'olona andritra ny roa volana izay, ka talohan'izay roa volana izay mety hoe niaraka ianareo, ka raha ohatra ndry mangididy dia mety atahorana hoe voan'ny aretina ohatra. Ilay izy ange tsy fantatra amin'ny endrika ivelany ety fa raha ohatra ka hoe tena hoe matahotra tokoa ndry dia mila manantona mpitsabo izany. Raha hoe niaraka tamin'ny olona hafa ndry tao alohan'izay roa volana izay dia aza miandry ela be satria manjary simba ny vatandreo ao. Dia tsy mahazo menamenatra ho aho rehefa makany amin'ny dokotera, azavaina amin'ny dokotera tsara ny zava-misy, izao ny olana dokotera, inona no tokony atao amin'ilay izy. Dia mba moramora kokoa amin'ny mpitsabo ny milaza ny zavatra hoe mba vahaolana satria raha ohatra nareo ka miolakolaka be dia avy eo ny mpitsabo lasa ela be izay vao mahavita ilay izy dia lasa miakatra koa ange ilay prix e. Raha vola ohatra tokony hoe iray alina ny alohanareo dia lasa iray hetsy satria izy karokaroka ela be ilay zavatra tokony natao. Mba mila miresaka mahitsy tsara ianareo. Dia mbola averiko ihany ho aho indrindra fa ho an'ny tovovavy indray aza maikamaika loatra satria manjary lasa simba ange momba ndry dia manjary mampalahelo raha vao simba loatra momba ndry nefa ndry mbola mila teraka. Fanontaniana manaraka sy mahalava akory composé mahafinaritra sy tena mampita hafatra tsara be ny video ataonao be anefa tsy mahazaka satria mivantana be ilay izy fa tsy misy teny na resaka ho vavaina mihitsy. Mankasitraka anao mizara maimaimpoana fa na anay mandoha vola be amin'ny tany amin'ny kilasy sekondaira tamin'ny mbola adolescente ary tsy nahazo lesona feno fananarana be ohatry ny ataonao hatry ireny mihitsy anay. Herina mba ho ela velona ianao sy mipetra amin'ny tana fahaizanao. Ao aloha tena mankafy mihitsy, misy fotoana aho manokana ao anatin'ny iray mihitsy ijereko ny videonao fa mba te hanontany aho hoe fa maninona no makiazonao rehefa manao video dia be dia be kanefa ianao mahita tsara ny tarehinao manao video, tsy mime mihitsy. Tena hoe miforetaka izany ny tarehinao fa tsy geny be amin'ilay produit mavesatra. Eny mankasitraka anareo izany mijery mipetraka ny zavatra resahana ato ange zareo teny malagasy. Teny malagasy ilay izy dia izay mampatonga anahy koa miresaka satria mantsy raha atao teny frantsay ilay izy ka ny malagasy ange no tiana ho resahana eto fa tsy ny frantsay dia mba mahazo tsara izany ny malagasy fa tsisy hoe mivantana ilay izy na tsy amintsika malagasy moa ilay somary ohatran'ny hoe mahamenatra na hoe sarotsarotra fa raha ny tokony ho izy tsisy tokony mahamenatra izany mihitsy. Ilay teraka loha loatra ny mahamenatra hoe olona tsy ampy taona dia manambady aingana inona no mahamenatra fa raha olona manoro anao izao no manoro zavatra tokony ho izy tsy tokony mahamenatra mihitsy ary ny zavatra zaraintsika ato dia fifandroana indrindra fa ho an'ny
tovavy vao masondrotra mba engany mba hoe hijery zavatra misy sy zavatra ataontsika ato mba ahalala ny tokony ataony rahatr'izay fa maro angery zareo hitantsika any amin'ny fiarahamonina eny, ny ankamaroan'ny vehivavy mijaly vokatry ny etraketraky ny lehilahy etraketraka ozy ahako fampirafesana vono daroka opa fanambaniana hiara-ny vehivavy hizakain'ny vehivavy daholo izany eto Madagasikara lazaiko izay mampatonga anahako milaza ny hoe indrindra fa ny tanora vao misondrotra satria ny tanora vao noavin'ny firenena dia mba mandinika ny tokony ataony satria ny ray aman-dreny efa tafiditra eo tsy afa manoratra intsony dia mba mila manokatra ny sainy ny tovovavy indrindra mba mila mahalala kokoa satria ilay izy anie zavatra ianarana any am-pianarana dia misaotra anareo manaraka ny perintsika isan'andro. Ho anareo ilay milaza manontany make-up koa dia vao teo aho zao nanao vidéo teo hoe vao mipetraka teo ilay vidéo nataoko teo dia efa afaka mijery ao indria hoe manino zako manao make-up nefa ho hazavaiko ihany izany za olona vao mianatra make-up ahako izay mampatonga ilay zaza mifiretaka be hoe miakatra tsy midina manao androatra fa tsisy hoe dia misy inona loatra akory fa mba vao mianatra make-up ohatran'ireny hoe milely koa vao hilely koa lisany dia tonga dia hoe angamba tonga dia mety ilay izy fa tsy maintsy mbola fampatahotra aloha dia tsy alako slip ka menatsa be amin'ilay soutien anao soutien ka menatsa za tsy anao indray tsy hilely indray fa andeha hody any aminay dia ohatr'izay koa izany ilay make-up ataoko mbola vao eto amin'ilay débutant izany zahako amin'ilay make-up keto dia any aoriana any ahako rehefa mezamezaka manao foana matetika dia mahay foana ahako dia ohatr'izay koa natoroko anareo tsy voatery androany akory ianareo mivady tonga dia mamilely be fa fampianatra eo ianareo roa tsy mahazo menamenatra dia mifanoro hoe aiza ny toerana tokony tsara mila mifantoka tsara mila mifanavosavy tsara mila mifanoroka tsara dia izay ilay izy miaraka tafinareo miaraka tonga izay anga ilay lalam-piainana tsy voatery lely ihany koa fa ny fiainana mandalo fahazazana isika mandalo ny adolescente isika miala sakana mandalo fahatanorana isika mandalo ray aman-dreny dia mandalo fahanterana izay ny lalam-piainana fa ny mampalahelo eto Madagasikara le mandalo eto amin'ny fahatanorana dia dingantsika malagasy ilay izy vao tonga tamin'ny adolescente miala sakana tonga dia lasa ray aman-dreny dia aiza ilay fiainana fahatanorana potika aloha loatra dia mba ohatr'izay izany ilay mba mila ampiana tohatra ohatr'izay ilay izy dia miezaka foana isika mianatra ilay izy mba hoe miezaka manao an'izay zavatra izay izany nareo mba mila fivoarana ilay fiainana bonjour ilelanao leçon aty dia ny antsika ato moa izany zareo itsika no mifanoro fa tsy hoe nareo akory dia hoe zahako mivatana indray no hanaovanareo practice ny rehetrarehetra fa raha hoe te hanao pratika lisany dia maka vady dia milely ao an-trano tsisy maharatsy an'izany nanisa daty mba hazavao ny tena tsy mety mahazo zaza mihitsy 14e jour tena mametraka amin'ilay 14e jour tsy mety mihitsy ny hafa mikorotana kely ny cycle dia 28 29 izy eo 26 ny verina ka tsy haiko mihitsy ny fikotiana azy ho an'ny vehivavy izany eto izany nareo hoe tsy mety mahazo zaza mihitsy ianareo eto satria na dia any amin'ny 14e jour azy dia tsara ianareo roa makany amin'ny dokotera izay no apetrako aloha antony ankirim-piso dia indri izao hoe efa ato amin'ny 14e jour ato dia ny fady-mbola andriako mikorotana ilay izy ka indraindray ohatra mety ilay ranonainan'ilay lehilahy no tsy matanjaka dia tsy afaka mihaona amin'ny atodin-dry indraindray koa ohatra ny vehivavy raha sendra ngeza loatra matavy be loatra dia
ilay atody tokony hivoaka eo amin'ny tsirylahy le fotoana fionan'ilay izy a, tsy etsina ilay le tuba iny a, le fivoahan'ny atody iny dia tsy mety tafahoana mihitsy a ny tsiry vavy sy ny ranonaina. Fa tsara kokoa zany a raha ohatra indray ngezangeza dia somary manena vatana kely indray aloha satria hiteraka. Raha ohatra ndraika hoe tsy mipetraka mihitsy ilay zaza dia manatona mpitsabo ianareo roa fa tsy indry irery akory mandeha any satria mety hirangano olana fa tsy indry mihitsy. Raha ohatra ndraika tsy nanao inona dia tsy mipetraka ilay zaza dia indry nefa inankina-panafody an'izao rehetra rehetra vao maky nge sipa mivantandre fa ianareo roa no miaraka dia jerena ny mpitsabo a, inona ny olana, jerena ny ranonainan'ny lehilahy, matanjaka eo amin'ny ovule ve ny atody ve dia jerena eo dia hita eo ilay izy. Tsisy mahamenatra izany ho a fiainan'olombelona izany a, ary asan'ny dokotera ihany koa ny mitsabo marasy mijery ny vatan'olombelona dia tsy misy mahamenatra izany dia hazavaina tsara aminazy ny olana rehetra rehetra. Izay indray aloha izany ny vaovao antsika androany fa mankasitraka anareo naraka ny fandaharana dia amin'ny manaraka indray tompoko. Bye 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 bye.